Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farimarahaba antsika rehefa malala tratrity alakamisy fa fitony volana may ity ny mofonaina izay volahatra ho antsika dia ny taratasy ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko voalohany, Tesalonianina voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Tesalonianina voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ravako. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Soran'Andriamanitra malakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana sy ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika eo imason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray rahala mahalala an'Andriamanitra ny fifidiananareo fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanamasina ary ny fahatokena be araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondratenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Tesalonianina moa dia taratasy tsotra dia tsotra. Ity no taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ary azo lazaina hoe ity mihitsy ara no soratra voalohandohany indrindra ao amin'ny testamenta vaovao. Ity taratasy ho an'ny Tesalonianina ity. Miavaka be ny fiangonana tany Tesalonika tsy tahaka ny fiangonana tany Korinto. Ny fiangonana tany Korinto na tany Galatia dia mariny fampianaran-diso, fiangonana be fampianaran-diso, nanjakan'ny fisaratsarana, ny fisamatsamana, ny fifampitsarana. Zany dia nanamarika ny fiangonana tao Korinto na taty Galatia koa aza. Fa ny taty Tesalonika kosa tsy dia tena fiangonana be olana loatra, tsy dia tena fiangonana maro olana na ara-potom-pinoana io na amin'ny lafiny etika io tsy dia hitanao mibahana amin'ny fiainam-piangonana tany Tesalonika izany toetra izany. Ka amin'ity eto am-piantarantsika ity dia andeha entina mampahery anao ny andininy fahadimy fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa. Tapany voalohany, filazantsara tonga tamin'ny hery. Inona no ambaran'i Paoly amin'ny hoe filazantsara tsy tonga tamin'ny teny ihany fa tonga tamin'ny hery? Ny filazantsara fantatra fa teny toriana. Rehefa mitenitsika hoe filazantsara dia fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona tao amin'i Jesosy. Rehefa mitenitsika hoe filazantsara dia mitory ny fitiavan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy, ny famelan-keloka ny raisintsika tamin'ny alalan'i Jesosy, ny fahasoavan'Andriamanitra raisintsika amin'ny alalan'i Jesosy. Zany atao hoe filazantsara, ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, nandresen'ny fahafatesany na ho antsika, zany atao hoe filazantsara. Fa eto dia asehon'ny Paoly tsara fa tandremo diso hevitra ozy ka hoe ny filazantsara dia teny ihany. Hoe teny diny tenenina tsy le hoe manamaivana ny teny loatra fa ny fiheverana fa hoe ny antsoina hoe mitory ny filazantsara dia miteny ihany. Miteny zava-dehibe le teny. Fa hoy Paoly manao hoe tsy izay ny filazantsara nentinay teo aminareo. Ny filazantsaranay tsy tonga tamin'ny teny ihany, teny tsara lahatra na tahaka izany izay zava-dehibe fa tonga tamin'ny hery. Raha ohatra ka mijery isika manao zava-dehibe ny teny zany aloha Paoly fifandraisana. Fa i Paoly eto dia manazava koa fa tonga tamin'ny alalan'ny hery ny filazantsara. Rehefa tonga amin'ny alalan'ny hery ny filazantsara dia inona ny dikan'izany? Rehefa tonga mikery ny filazantsara ao amin'ny taratasy ho an'ny Tesalonianina dia manjary tonga finoana izy, miteraka finoana izy. Raha mamaky tsara ny Tesalonianina isika dia ny filazantsara tonga amin'ny hery dia manova olona, mahatonga fiovam-po ka mampiorina ny olona amin'ny finoana. Zay ny tian'i Paoly tahaka antsika manao hoe rehefa manao ny asa fitondrana filazantsara isika, rehefa mitony ny filazantsara isika ka
izany filazantsara toritsika izany tonga amin'ny hery de zao manjary mahatonga fiovantsaina, fiovam-po, fiovam-piainana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Manjary manova ilay fiarahamonina ny filazantsara toriana amin'ny kery, ambara amin'ny kery. Hitantsika amin'ny tenin'ny hitantsika io amin'ny andininy fafito amin'ny toko faharoa fa nalemy fanahy teo aminareo zahay tahaka ny reny taizany zanany naterany toy izany nahasoto anay noho ny fitiavanay ianareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsara n'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza satria malala anay ianareo. Aseho amin'ny Paoly mihitsy amin'ity taratasy ho Andesalonianina ity fa fitondrina filazantsara toriana amin'ny fitiavana. Zany filazantsara toriana amin'ny kery. Rehefa toriana ao anatin'ny fitiavana ny fitoriana filazantsara dia manjary toy ny filazantsara toriana amin'ny kery ka miteraka fiovampo, miteraka fiovam-piainana. Rehefa mitory filazantsara ianao dia tsy zioga akory ny fitoriana filazantsara. Tsy zioga raha atao enta-mavesatra, raha hifeno tanaina dia tsy mipetraka ilay hoe filazantsara toriana amin'ny kery. Fa rehefa toriana amin'ny mpitiavana izy io tenenin'ny Paoly hoe na dia ny ainay aza tsy nataonao zavatra fa tsaroanay ny fikelezanay iaina sy ny fisasaranay fa ny asa andro aman'alina andininy fahasivy amin'ny toko faharoa. Zay ilay filazantsara toriana amin'ny kery dia filazantsara toriana ao anatin'ny faharesen-dahatra, filazantsara toriana ao anatin'ny fahafoizana, filazantsara toriana ao anatin'ny fitiavana. Zay ilay filazantsara toriana amin'ny kery. Ary dia mazava ho azy rehefa atao ao anatin'izany fitiavana, ao anatin'izany fahafoizana izany io filazantsara io ny toriana dia manjary mahatonga fiovampo, mahatonga fiovana ao anatin'ny fiarahamonina ary mahatonga fiovana mihitsy amin'ny toe-tsain'ny mpiarabelona. Afaka malala amin'ity fotoana raha niandran-drantsika ny asa ny fanahy masina, fahatsiarovana asa ny fanahy masina ny Pentekoste ity dia aoka itsika bino hitory ny filazantsara amin'ny kery, hitory ny filazantsara amin'ny mpitiavana, amin'ny fahafoizana, mitory ny filazantsara ao anatin'izany fahatsapana fa tsy mieritsika fa ny fitiavan'Andriamanitra ny manery itsika. Fa ny faharoa zay aseho amin'ny Paoly raha maka ny taratasy ho an'ny Tesalonianina ihany ianao, tsy hoe mahatonga fiovampo ihany satria atao amin'ny fitiavana izy, tsy hoe mahatonga fiovantsaina ihany satria atao anatin'ny fahafoizana izy, fa ny filazantsara koa rehefa toriana amin'ny kery dia manjary mahatonga fifaliana, miteraka fifaliana. Averin'ny Paoly izy io andininy fahaenina amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy, mifalia mandrakariva. Ny filazantsara rehefa toriana amin'ny kery dia izao toriana amin'ny mpitiavana dia manjary mitondra fifaliana, fifaliana ho an'ny mpitory sy fifaliana ho an'ny toriana. Rehefa mitory ny filazantsara isika dia manjary mitondra fifaliana ho antsika izany ary mitondra fifaliana ho an'ny toriana sy ny mpitory zany. Zava-dehibe zany dia afaka malala hoe torio filazantsara io, torio amin'ny kery, torio dia manjary tonga fifaliana. Lay fo maloto iny, lay fo mora sositra iny, lay fo kizitiny indraindray, lay saina mora kivy iny dia rehefa mitory ny filazantsara amin'ny kery, mandray ny filazantsara dia izao manjary misy fifaliana. Fifaliana zay tsy azo tsy hoe vesina, fifaliana zay tsy azo totsika hoe eritreretina hoe ateraky ny materiel fa fifaliana tsapanao ao anaty, fifaliana teraky ilay fanahy masina ao anaty. Afaka malala andao ara-toriana anatin'ny herin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny filazantsara dia manjary fifaliana mitondra fifaliana. Ilay fiarahamonina zay tsy manam-pitiavana ity, ilay fiarahamonina tsy ampy fitiavana ity, ilay fiarahamonina mana-olana ara-pifandraisana ity, sitrahan'ny filazantsara. Filazantsara mana-sitrana satria toriana amin'ny kery dia manjary fiarahamonina mahay mifaly amin'Andriamanitra. Tsy fiarahamonina zay tia fifaliana zao tontolo zao ity fa rehefa toriana amin'ny kery filazantsara io, toriana ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fitiavana dia manjary fiarahamonina mivalika mahay mifankatia,
mifalika manjary mifandray bebe kokoa, mifalika manjary miorona kokoa amin'ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Rehavako ny filazantsara tsy manova ny tsirairay ihany fa manova ny fiarahamonina mihitsy. Ny filazantsara tsy hoe ny individu na ny tsirairay ihany no van'ny filazantsara fa ny rafi-piarahamonina, lay toe-tsaina, lay fomba, lay fifandraisana ovan'ny filazantsara. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe toriana amikery io de manova ny fiarahamonina, manova ny mpiara-belona ary manova ny toe-tsaina ny mpiara-belona ho toe-tsaina toy ny manam-pifaliana, manaiky hiaina amin'ny fiainana ampahany-fahasoavana. Fa ny fahatelo zay ambaran'ny Paoly amin'ny Tesalonianina ihany, amin'ny maka ny Tesalonianina voalohany toko 15 isika, dia ny filazantsara de manjary toetra soa, manjary toetra, manjary etika. Misy ny morale ny filazantsara, misy ny etika ny filazantsara, manjary toetra soa io. Tsy faly fotsiny ka manjary olona manana fifaliana na fa zao io filazantsara io efa toriana amikery, tenenin'ny Paoly tsy tamy teny ihany fa tamikery de zao manjary tonga fitondratena tsara, ovan'ny ovan'ny saina, ary ny saina manjary, ny saina miova, ny fo madio, ny saina madio, ny saina mazava de manjary tonga manana toetra tsara. De Paoly manjary hoe inona zany? Manjary olona mora mifampahery izy, olona mahay mifandefitra izy. 10:10 hoe tokony malemy saina, ampahirezony reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Zany hoe le filazantsara toriana amikery de manjary manova ny toetratsika, manova ny fiarahamonina ka mahatonga atsika manana moral, manana etika amin'ny fiainatsika. Tsy olona tsy manana moral ka dia mietraketraka manimba zavatra, tsy zay, fa olona manana izay toetra soa zay eo anatin'ny fiarahamonina. De metram-panontaniana ary voatorontsika ao anatin'ny herin'Andriamanitra, voatorontsika ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ve ny filazantsara. Fa raha tsy miova ny fiarahamonina misy atsika, raha ohatra ka fiarahamonina mbola anjakan'ny fizarazarana, ny fifanaratsiana, ny fifampiangana, ny fifamonoana, ny fifankahalana, raha fiarahamonina mbola anjakan'ny ny adila, sao de ny filazantsara ajantsika ho an'ny tenantsika ihany, sao de ajantsika ho teny ihany zany ho Paoly, fa sy toriantsika amikery, sy toriantsika ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fahafoizana. Le afako ty tontolo andro ty ara de meteza ho vavolombelon'ny filazantsara. Ny vavolombelon'ny filazantsara de olona mahatoky, mizara ny fitiavan'Andriamanitra, mizara ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra. Alao ery ariavako malala, miandry anao, ny namanao, ny mpiray tanindrazana aminao, ny mpiarabelona anao, mba anao tahaka amin'ny Paoly hitory ny filazantsara, tsy amin'ny teny ihany fa mikerika. Ivavakatsika tompo misotranao zahay ny amin'ny teninao, misotranao ny amin'ny soratra masina izay manantitrantitra anay, fa ny teninao ny filazantsaranao dia teny, saingy tsy teny ihany fa tonina mikerika eo ambany fahasoavan'ny fanahinao masina. Ary filazantsaranao zay manova toe-tsaina, manova toe-po satria ateraky ny fitiavana, toriana mpitiavana, ambara mpitiavana. Saotra tompony amin'ny tontolo andro omenao an'io, da io ny asanay, raha kofy amin'ny fahasoavanao ny asanay. Aza mahafona mahasaraka anay na tompo, manjaka tomponay ianao, dia atovy mitoetra betsaka ty anatinay ny fitahinao Andriamanitra. Eo anay ny finiavana ho ty namana, ho ty mpiarabelona aminay, ho ty anao Andriamanitra ka ho fiasana velona eo am-piantanan'ny filazantsara zahay hizara vaovao mahafaly am'izay rehetra mifanerasera aminay, mba ho fantatry ny firenena sy ny mpiray tanindrazana aminay fa tsara ianao Andriamanitra, ary sambatra zay rehetra manana anao ho Andriamanitra. De manjaka tompo ty amponay ary atao fitsapany mandrakariva koa ny herin'ny fahasoavanao. Fa afaka ho an'izao mpanaraka mofinaina rehetra zao, ny isa tokantrano, ny isa ambatan'olona, ny isa mpianakaviana, mba tario izy reny tompo, anjakan'ny filazantsaranao sy ny fitiavanao amin'ity tontolo andro ty, ny isa ambatan'olona feno hoe faharetana anao ny asa tsara sy ny finoana.
saotra Jesosy. Amen.